Ranao Jesosy mandrakotra amin'izao toerana izao. Ranao Jesosy afafoko amin'izao toerana izao. Ranao Jesosy miditra amin'izao toerana izao. Ranao Jesosy manala ny loto rehetra, manohitra ny tsisy rehetra. Ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy hidinety, ranao Jesosy anatrika eto. Ny tafoka ataon'ny fahavalo rehetra, tafoka ataon'ny satana rehetra Jesosy dia efa tsy hampilina, efa tsy hampilina minaran'i Jesosy. Fa hitako izay. Fa ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy no afafina eto, ny ranao hiasa eto, ny ranao andidina an'izao video izao, ranao andidina an'izao trano izao, ranao afafoko amin'izao trano izao, any amin'ny fondation izao trano izao. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy manatrika an'izao fotoana izao. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesosy ny ranao dia mahery, ny ranao dia tonga afo manontony asan'ny tempo sy fongandetra Jesosy. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, ny ranao mandoro, ny ranao manasa, ny ranao mantony asan'ny fahavalo rehetra. Eto zay Jesosy manarao dia hifonay bebaka amin'izay rehetra nataonay, tsy fahatezerana ny asany moa Jesosy noho ny amin'izay rehetra ny antony samihafa ny amin'ny connexion sy ny écran Jesosy dia fonany eto anaty trehanao. Ny tsy fahatezerana zany bebako eto anaty trehanao Jesosy, ianao mahita, ianao mahalala, hifonako eto anaty trehanao Jesosy, izay rehetra nataoko tsy nety ny fonako Jesosy mahalala. Halleluja, halleluja. Hifonako eto anaty trehanao Jesosy mahalala. Ko ankehitriny izao mangataka ny afonao, afonao, afonao hidinety fanahy masina, gataka ny afonao hidinety fanahy masina menonay. Midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina menonay, midina fanahy masina menonay, midina fanahy masina menonay. Halleluja. 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 Fanahy masina midina anatrikanay. Fanahy masina vy mitenena aminay. Fanahy masina mba rao ny sitraponao ty androandroany ity. Na dia misakana zany devily satana tsy hatafita ny hafatra ao Jesosy, dia mino ao Jesosy fa entanao hiady ny ando. Fanahy masina midira tsy etrao, fanahy masina vy ao, fanahy masina milanao izay, milanao zay fanahy masina manatrehanay, manatrehanay, manatrehanay. Halleluja, halleluja, halleluja Jesosy mararao. Halleluja. Ta présence est dans ma vie, t'adorer, puissance.
Jésus dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Alléluia. Anaraka ny tenin'Andriamanitra atsika ho arahantsika eto. Amen. Jesosy malala mitenena aminay ianao mialala amin'ny teninao izay tianao ambara amin'ity androandroany ity. Mitenena ianao fanahy masonao, mitenena ianao fanahy masonao, mitenena amin'ny vahoakanao, mitenena fanahy masonao. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Sotra fanahy masina, sotra vahety anao hiteny aminay, sotra vahety anao nanatra anay. Jesosy mitenena, Jesosy mitenena aminay. Jesosy tafika ataon'ny Satana rehetra Jesosy hitratsehatra anao, na dia tsy tiana ambara raha ny teninao Jesosy, dia aoka ianao no hiteny, aoka ianao hitratsehatra Jesosy. Mehoery adada malala, mehoery a Jesosy. Alléluia, alléluia. Sotra tompo. Amen, amen. Satria tsy manana fotoana aho fa le hafatra tiako ampita, satria lasa mandeha le fotoana ny andro fahatelo, satria efa hiditra amin'ny andro fahaefatra tsika androany, androany hariva nefa lasa tapaka le izy dia tsy maintsy ataoko audio. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zany zaraiko izay efa nizaraiko teo ampiandohana dia momba ny fahatezerana, dia tantarany Kaina sy Abela. Ovakiko antsika amin'ny anaran'i Jesosy satria ny teny mila henontsika tsara izantsika miaino an'ilay fanazavana. Alléluia. Ary Adama nalala ny Eva vadiny dia nanananaka izy ka niteraka any Kaina, ary hoy izy efa nahazo zazalahy tamin'ny toko aho, ary niteraka ny Abela rahalany koa izy. Ary Abela dia mpiandry fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary rehefa afaka elaela dia nitondra ny Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehovah, fa nitondra ny Abela kosa ny voalohateraky nonjony dia izay matavy. Ary Jehovah nakasitraka any Abela mba amin'ny fanatrany, fa Kaina mba amin'ny fanatrany kosa tsy mba nakasitrahana. Dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehiny. Ary hoy Jehovah tamin'ny Kaina, nahoana no tezitra ianao, ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Raha tsara toetra ianao, moa tsy ho miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo am-baravaran'ny ota, ary ianao no kendren'ny faniriany, kanefa ianao no tokony anapaka azy. Ary Kaina niteny tamin'ny Abela rahalany, ary noho ny tany an-tsaha izy amin'ny rala, dia nitsangana Kaina nanantona ny Abela rahalany ka namono azy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Kaina, ay izy Abela rahalanao? Fa hoy izy, asa moa mpitandrina ny rahalako va aho? Ary hoy izy, inona no nataonao? Ny feon'ny rany rahalanao mitarahina amiko avy amin'ny tany, ary ankehitriny dia voaoziny ianao hiala amin'ny tany honenana, izay ny vava hitelina ny rany rahalanao nalatsaky ny tananao. Raha miasa amin'ny tany ianao, tsy mba havokatra ho anao intsony izy, ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany ianao. Dia hoy Kaina tamin'i Jehovah, lehibe ny valin'ny heliko mihoatra noho izay zakako. Indro efa noroahinao hiala amin'ny tany honenanao androany, dia hery ny tavanao ary ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany. Koa na iza ahita ahy dia hamono ahy. Ary hoy Jehovah taminy, noho izany na iza amono any Kaina dia ho valiana fitoheny izy.
Ary Jehova nanao famantarana ho an'i Kaina mba tsy hisy hamono azy izy rehetra ahita azy. Ary Kaina dia niala teo anatrehan'i Jehova ka nonina tao amin'ny tany Noda tandrifin'ny Edena. Amen, amen. Halleluja. Efa nazaiko teo am-piandohana zany rehefa nahalala ny Eva Adama dia niteraka an'i Kaina voalohany zanaka dia manaraka faharoa Abela. Dia Abela dia mpiandry fa Kaina kosa mpiasa tany. I Kaina mpiasa tany. Halleluja. Dia rehefa tonga zany ny fotoana anaovan'izareo fanatitra ho an'Andriamanitra, satria izy ireo zany dia nizariny Adama sy Eva tamin'ny fahalalan'Andriamanitra, satria fantatsika fa mpanompon'Andriamanitra izy roa, ny fironan'Andriamanitra, dia ny zanany izy ireo koa nozariny izy ireo amin'izay lalana zay. Ka rehefa tonga zany fotoana hanatitra izy ireo fanatitra ho an'ny Tompo, dia Kaina nanatitra ny vokatry ny taniny, fa i Abela kosa nanatitra zanak'ondry matavy ho an'Andriamanitra. Andriamanitra nakasitraka ny fanatitra ny Abela, efa nazavaiko teo am-piandohana, fa ny an'i Kaina kosa tsy nakasitrahana. Dia nanohatra ao ny amin'ilay fanatitra dia momba ny vavaka. Ny vavaka ataontsika eo, satria tsika zanak'Andriamanitra samy mitondra vavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Ny vavaka dia sahala ny fanatitra entinao. Ny vavaka tsy ny vavaka rehetra nefa ny miakatra. Misy ny vavaka miakatra, misy ny vavaka tsy miakatra. Ny vavaka miakatra dia ny akasitrahan'Andriamanitra. Ny vavaka tsy miakatra dia miantona eo na iny angalarin'ny devoly na miverina ilay vavaka ataonao. Halleluja. Tsy raisan'ny Tompo. Inona ny antony? Misy antony eo mataon'ny Tompo tsy mandray an'ilay vavaka. Misy antony. Dia inona ny antony? Dia noho ny toetra anao, ny antony vavaka tsy miakatra. Raha ohatra ianao mpangalatra, mpamonola, mpitsangatsanga dia mivavaka nefa tsy miala amin'ilay izy, dia ahoana izy amin'izay fotoana izay? Vavaka ataonao tsy hiakatra mihitsy, satria ny devoly tsy maintsy hampanganao. Io izy mivavaka izy nefa izy mbola manao ny fanao zay rehetra mpanaovina anazy mbola ataony, dia amin'izay fotoana izay tsy afaka miady ho anao ny Tompo. Dia amin'izay fotoana izay vavaka ataonao tsy hiakatra mihitsy. I Kaina teto zany tsy nampiakatra ny fanatrany, tsy naniken'Andriamanitra fanatrany, dia ny toetrany tezitra, manana fahatezerana. Manana fahatezerana izy, ny toetra manana, ny toetra mora tezitra, ny toetra mora misandrotra. Dia izay toetrany Kaina zay zany, izay toetrany Kaina zay tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra ataony. Dia hitantsika Kaina rehefa tsy nakasitrahana ny fanatrany, dia ole dia izy nitaraina ny bebaka, ny fona nitady ny tavan'ny Tompo mba ho raisina ny fanatrany. Inona no nataony? Tezitra izy nanjombona ny tarehiny. Nefa ho izy ny Tompo aminy raha ianao izy tsara toetra dia ho miramirana ny tarehinao. Eo ihany koa zany alalana an'io tarehintsika io. Misy olona dia fantatra hoe tezitra lava, tsisy fifaliana mihitsy ny eo amin'ny tarehiny. Natao hifaly tsika zanak'Andriamanitra, natao hifaly amin'ny zavatra rehetra. Halleluja. 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 Dia Kaina zany nanan'ilay toetra mora tezitra, manana fahatezerana. Dia rehefa tsy nakasitrahana n'ilay fanatrany dia tezitra izy ary nanjombona ny tarehiny. Halleluja. Satria izy rehetra avy ao anatin'ny fotsika mivoaka ity ivelany, na takonantsika toy iny io dia tsy maintsy mipoitra. Izay na tonga an'Andriamanitra hoe niteny an'i Kaina hoe ianao tokony hanapaka azy indray io izy. Izany hoe izy tokony handidy sy hanapaka ny fahotana, izy tokony hana fahefana, satria tsika ny menan'ilay sy ny fahefana hanitsaka ny mainga sy ny menarana. Izy tokony hanitsaka ilay fahotana indray zany, dia izy indray no lasa azon'ilay izay fahotana zay zany. Dia hitantsika rehefa tezitra Kaina dia namono ny rahalany. Eo zany ny tiany Tompo ambara amintsika, le fahatezerana. Ny olona rehetra dia tezitra.
Efesianina toko faefatra andin'ny fahaina amby roapolo tezera fa aza manonda nefa aoka tsy hozatry ny masoandro maletika ny fahatezerana. Afaka tezitra atsika fa tsy mila tratrany afaka pijo tratrany afaka 1 mois, afaka 2 mois, afaka 1 semaine, afaka 1 mois, 2 mois. Tsy tokony anana fo makahala atsika fo mora tezitra, fo tsy mahay mila heloka, fo fen'olom-po. Nohon inona? Nohon le fahatezerana. Io fahatezerana io zany de mitondra fanahy be deaibe. Ao ny fialonana, ao ny fankalana, ao ny lolom-po, ao ny fanaratsiana. Halleluja. Satria nohon le fahatezerana ao an'le olona de aratsianao le olona. Efa mamono olona ianao am'izay fotoana izay. Tsy voatery ny mamono ihany ka iny tena namono rahalany. Tena ny vonoiny mihitsy. Io fahatezerana io mitaky. Tena hoe mitondra mamono mihitsy io. Afana mamono olona mihitsy raha tsy miala amin'io ianao. Raha ohatra ka ianao tsy mitady délivrance fanafana de ho sahirana. Amen. Na mpanompon'Andriamanitra tratran'izany, kristiana tratran'izany, ny tanora kristiana tratran'izany. Amen. Mila miala amin'izany tsika. Mila miala. Mila mitady mitava ny tompo anao keridama mitady mitava ny tompo ahafahany mamatsika, manala antsika amin'ireo toetra reo. Satria ireo toetra reo le homme fort, femme fort ao anatsika. Amen. Halleluja. Ka noho ny fahatezerany kaina zany de tezitra izy tezitra zany izy ka namono ny rahalany. Tsika ihany koa zany rehefa tezitra de mamono olona. Ao ny sasany rehefa tezitra mandeha makany amombiasa, hanapotika ny fianakaviana, hanapotika ny ankonany, mety piralahy, mety piravavy, mifamono. Ankehitriny de lasa mifamono ny mpianakavy, mifamorika. Nohonina noho ny fahatezerana daholo zany. Le fahatezerana avitanao mamono mihitsy raha tsy miala amin'izany ianao. De naka ohatra ao nisy ny fahatezerana, misy olona manana fahatezerana mody tsy miteny izy tezitra fa tazominy eo anatiny foana, ratsy zay, tena ratsy. Aleo ry tena hita miariary ny fahatezeranao toy izay le afenipeninao rehefa tezitra ianao. Halleluja. Afeninao io fa hitan'Andriamanitra. Amen. Rehefa tezitra atsika mba hampiala amin'ny tezitra io de atony le olona miresa aminy de miala izy amin'izay fotoana izay. Halleluja. Resao izy zao ny zavatra natezitra de mifampiresaka tsara de amin'izay fotoana izay afaka ianao madio ny fonao. Fa ianao apetrakanao anatin'ny fonao, tazominao anatin'ny fonao de maloto ny fonao de feno olom-po ianao de feno fiatsaram-belatsenao de tafiditra daholo ny fanahy rehetra, ny fanahy ratsy rehetra. Amen. Misy ihany koa olona mana fahatezerana fa tena izy le lazaintsika mitabataba be izy de na izy manimba entana, manimba zavatra mihitsy izy rehefa tezitra. De misy ihany koa ny fahatezerana. Halleluja. 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 Ka zay fahatezerana zay zany de tena manimba atsika. Indrindra atsika kristiana tsy tokony ho hita amintsika ny fahatezerana. Misy olona tezitra. Efa tezitra izy de any amin'ny olona izy manaratsy ny namany noho ny fahatezerana. Maninona ratsonao ny namanao de miresaka anareo, mifandamina, zany no zonao lape ao anatinao. Fa raha Jesosy no devoly ao le fiadanana ao anatinao, nohon'inona? Noho ny fahatezerana. Amen. Hitatsika eto fa niteny Andriamanitra fa ho mpanjenjena kaina satria namono ny rahalany. Zany hoe le fahatezeranao vitana zavatra ngezabe. Ka nohony ianao mahavita zavatra ngezabe mety hamono anao, manandolo-po anao, mana fahatezerana anao, mana fiatsaram-belatsia anao. De zay zavatra zay zany
anamelohan'ny tompo anao, lasa miatra aminao le fahotana ataonao, ka mety afara anao tsy fantatro hoe aiza no afaranao. Halleluja. Aiza ny afaranao zany raha ny tompo andao anao tsy hijery anao tsony. Teto ny tompo tena niodina tamikaina, tamikaina ho mpanjenjeny anao ary raha iasa-tany anao tsy avokatra intsony. Zany hoe nahazo ozina mihitsy zany izy a. Amen. Raha tsy hoe mibebaka izy ka tena hoe mitady ny tavan'ny tompo dia ho afahan'ny tompo amin'izany. Halleluja. Fa misy olona mana fahatezera dia manana rakiny ihany koa vengeance. Zany daholo vengeance. Inona anao an'izao na dia ataoko an'izao iny androany. Halleluja. Misy nampanompon'Andriamanitra zao ary. Efa nisy zavatra natesa azy atsoina amin'ny telefona misy dia mandany andro dia mandany andro. Iza no manamarina antsika? Tsika tsy mahazo manamarina ny tenantsika, Andriamanitra manamarina antsika. Fa na inona ary mitondra an'io fahatezerana io, fanahin'ny léopard. Halleluja. Fanahin'ny léopard. Mamotika zany, mamotika tokantrano, mamotika olona mpinamana, mamotika olona miaraka ohatra hoe anatina groupe anankiray na anatina fiangonana anankiray. Rehefa miditra ny fanahy léopard dia rehefa ny fahatezerana dia akorotany rehetrarehetra. Amen. Dia rava-potika. Halleluja. Amen. Halleluja. 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 Ka azon'ny kaina zany lasa voaozina kaina dia lasa mpanjenjena na iasa tany ary tsy avokatra. Ohatran'izany koa tsika rehefa tsika ao anatin'ny fahatezerana tsy miala amin'izany ka mitondra lolompo anao, mitondra fahatezerana, mitondra fankalana ao anatinao dia ahoana ny afaranao? Ho lasa mpanjenjena ianao, ho zonon'Andriamanitra ianao, tsy ahita ny tavan'ny tompo intsony ianao. Amen. Kanefa raha mibebaka antsika ka mitady ny tavan'Andriamanitra, halleluja, dia miala amin'izany dia ho afahan'i Jesosy tanteraka anao amin'ny fahatezerana. Halleluja. Ahitanao anao mpanompon'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra miady, tsy mahatazona an'io tenan'io, tsy mahafehy an'io tenan'io, fehezo ny tenanao mba tsy ho tezitra. Ary mila mandefitra, mila manety tena, mety ho tojo ho ahita olona ianao hitabatabanao dia ahoana ny réaction anao amin'izany? Jesosy ve nisy ny tabataba azy nanenjika azy dia lasa izy namaly an'ilay olona? Tsy namaly mihitsy, nefa ny modely rahantsika dia Jesosy. Ka raha tezitra ianao dia mila manamboatra an'io fonao io, mila angatanao mitombo zany io fonao io amboaran'i Jesosy. Mila délivrance amin'ny fo. Ny délivrance tompoko tsy vitan'ny fametrahan-tanana zany, fa ianao mihitsy mitady ny tavan'ny tompo, anafahan'ny tompo anao, na mipetraha mandrakariva eo amin'ny fanatrehan'ny tompo anao, mivavaha mandrakariva, angatao ny fanamboarany Jesosy ny fonao dia ho afaka io tompoko. Halleluja. Ho afahan'i Jesosy ianao. Amen. Hitantsika Petera noho ny fahatezerana hitan'ny olona sambotra an'i Jesosy dia naka antsy izy nanapaka ny sofiny. Ilay lehilahy anankiray, Andriamanitra tsy nanaiky an'izany Jesosy, satria tsika tsy natao handeha haranofo ane ilay fahatezerana. Jereo ny hafarany kaina, namono ny rahalany zao no vonoiny be dia be, na tokantrano ary tsy ahitana fiadanana miditra amin'ny tokantrano iray, mifamaly foana ao anatin'ny tokantrano iray, tsisy fifaliana ao anatin'ny tokantrano iray, na mpivady ao anatin'ny tokantrano anankiray, mifamaly foana, tsisy filaminana. Dikan'izay tafiditra ao le fanahy ny fahatezerana, tafiditra ao le fanahy ny léopard, anapotika ny tokantranonao, anapotika ny ankonanao, anapotika ny fiarahanao amin'ny rahavavinao na ny rahalanao. Halleluja. Amen. Reseho izany dian'izao mba hiala ao anatinao, fataro ny tenanao, fataro. Mila mamantatra amin'ny tenantsika. Amen. Tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao ianao, fa mila mamantatra mandrakariva hoe sao dia
de zao. Amen. Alléluia. 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 Ka io fahatezerana io zany dia indraindray ihany koa avy any amin'ny fianakaviana de manaranaka aty amin'ny taranaka aty afara. Karaha zay zany ianao de mitadiavy ianao fanafana ho afaka amin'izany. Amen. Satria tsy amela heloka ianao ananompo anao tehirizinao ny loto rehetra anatin'ny fonao noho ny fahatezeranao. Misy ny olona mody tsy miteny fa ny ao anatiny ao maloto mankahala na tezitra amin'ny olona anankiray, de zay mahatonga le fiatsaram-belatsy mana fahatezerana amin'ny olona anao ka tsy te-hiteny ianao de mody tsisy ninona nefa ny anatin'ny fonao tezitra amin'ny olona. Ambarao, zarao mitenena de ho afaka ianao. Alléluia. Aza mamela ny fonao idirany satana ao anatinao satria satana mihitsy miditra ao anatinao. Satana andravany lelape ao anatinao, le fiadanana ao anatinao zay omeny Jesosy ianao. Ary io fahatezerana io amin'ny ora tsy apoizitsika tongavany io. Misy olona tonga tampoka amin'ny nerve, manao nerve amintsika, manao zay atonga antsika ho nerve. De raha ianao tsy manana an Jesosy, raha tsy ao Jesosy de iamaly an'le olona anao de anao bagara eny an-dalambe na any an-tsena na iza tsy fantatro na any am-piangonana, satria ianao na tsy maty le nofonao. Le nofontsika io zany mila maty. Amen. Ny nofo mila maty. Ka nizaniza anao réaction natrenao de milefitra ianao. Hainao manamboatra ny fonao. Jesosy eny nandalo an'izany. Jesosy ny enjena no aratsina naova teny ratsy fa Jesosy tsy namaly. Ny modelitsika de Jesosy. Jesosy tsy nanao zao avelako le tiasa ty fa andeha amaly an'le olona lia. Matetika tsika tafalatsaka an'izany. Fa ny ataontsika de mangina de lohalika mivavaka. Alléluia. Hoe Jesosy amboary ny foko fa zao tsy amaly an'in'olona iny. Amen. Fa raha vao ianao mamaly eo tonga de miala ny fanahy masina. Tonga de miala ny fanahy masina. Satria ny fanahy masina tsy mahazaka an'izany. Fanahy masina de masina. Tsy mahazaka zany ady zany. Ina ny ataon'ny satana? Ampidiriny io na amin'ny olona manodidina anao. Atonga ny fanahy masina tsy hipetraka. Na amin'ny trano misy anao rehefa misy tabataba lava, miala ny fanahy masina. Alléluia. Amen. Alléluia. Ka manomboka zao ianao miala amin'io fahatezerana io. Amboary ny fonao. Raha misy olona tabatabanao, aiza mangina. Na mela tamaina anao zay makavy, meo azy koa ny akavanana. Alléluia. Alléluia. Esory ao anatinao manomboka zao ny fahatezerana. Esory ao anatinao. Mangatà fanafana amin'ny Jesosy ianao fa zay nahazo amin'ny kaina teto. Nefa zanak'Andriamanitra. Satria tsy nankasitrana ny fanatitra. De ny tare manjobona mivoaka eny ivelany io, hita eny ivelany. Na de sinao makiazy ary. Hita eny ivelany io. Ny an'ny sasany tonga misy fatroa ny tare. Ny an'ny sasany mivalomena ny tare ny ninona. Noho izay hoe fahatezerana zay tsy mivoaka. Fa io zany mila ambara, mila tenenina. Alléluia. Mila teneninao, avoenao. Alléluia. Mila avoenao le zavatra mamparary anao, mila teneninao, aza tazominao io, aza tazominao fa mahatonga anao tao foana. Amen.
Alléluia. Mila manana réflexe, mila manana zany ianao fandeferana indrindra tsika mpanompon'Andriamanitra. Satria ny devoly isan'andro tsy maintsy anafoka ahatonga atsika hiala amin'ny fanatrehan'ny tompo, ahatonga ny fanahy masina hiala, dia ahafahany hiditra ao anatinao. Fa niditra Satana tao anatin'ny Kaina, satria izy nanokatra varavarana tamin'ny fahatezerana. Varavarana lehibe diran'ny Satana ny fahatezerana. Amen. Ka mila miala ianao amin'izany. Mila miala amin'izany zasy ianao. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Ka ialao le fahatezerana amin'noko zao. Afaka tezitra atsika. Olombelona atsika afaka tezitra. Fa azavela azomonao anatin'ny fonao fa ratsy be rehefa ao anatin'ny fonao io. Na ka ohatra hoe rehefa tezitra ny sasany dia zaho zao teo aloha ny teneniko hoe rehefa tezitra dia mihinan-kanina be ny ataoko. Teo aloha. Ny asasandray rehefa tezitra dia tsy mihinana izy na herinandro misy tsy mihinana. Tsisy appétit hihinana mihitsy. Ny asasandray rehefa tezitra dia vakivakiny ny zavatra rehetra. Asan'ny Satana anie zany. Le Satana ao anatinao mihitsy. Le fanahy ny fanatezerana dia fanahy ny léopard. Le léopard ao anatinao mihitsy tezitra dia mamonomono zavatra ianao. Ny sasany tondrantsy, tsy manaiky raha tsy mandatsa-dra, zay nahazo any Kaina teto. Tsy nanaiky raha tsy latsaka ny rahalany. Namono ny rahalany fahotana be. Amen. Misy zany rehefa tezitra tena hoe mandatsa-dra. Zay mahatonga fahatitatsika mifamono ny olona satria noho ny fahatezerana. Dia tsika zanak'Andriamanitra koa ve hiaina amin'izany? Dia indraindray le misy zanak'Andriamanitra manana an'izany toetra zany. Tsy azonao atonona mihitsy, tsy azonao resahana mihitsy. Nefa atsika natao hanana le vokatry ny fanahy masina. Dia le fahalemem-panahy, famoram-panahy, aiza ary zany amintsika fiangonana? Inona no ohatra hoe olona anankiray manana an'izany toetra zany? Inona ny ataony? Manakorotana izay toerana anasiana azy. Izay toerana misy azy dia manakorotana izy. Izay toerana anasiana azy dia manakorotana izy. Dikan'izay le fanahy ny fahatezerana ao anatinao. Ka ndosiran'olona. Misy efa ndosiran'olona ianao. Tsy fantatrao nefa. Fa noho le fahatezerana ianao tsy mahay manamboatra io fonao, tsy mahay mandefitra io. Dia izay anisinanao dia manapotika zavatra ianao. Manimba zavatra. Alléluia. Amen. Nefa ianao zanak'Andriamanitra. Zany olona efa nindray an' Jesosy zany tsy tokony hita intsony zany. I Petera naka le sabatra nanala le sofiny le lehilahy. Nanala le sofiny dia mbola tsy feno fanahy masina Petera teo. Fa jereo Petera rehefa feno fanahy masina niova. Mbola tsy feno fanahy masina izy teo. Mbola le nofo be. Ka raha ianao anatin'ny fahatezerana io dia le mbola le nofo mandeha. Fataro hoe atraiza misy ianao amin'izao fotoana izao, aiza ho aiza ianao amin'izao fotoana izao. Amin'ny fanarahana an' Jesosy. Amen. Ny fahatezerana dia tsy avy amin'ny tompo. Tsy avy amin'ny Jesosy. Alléluia. Tsy avy amin'ny Jesosy ny fahatezerana. Amboaro ny fonao. Amboaro ny fonao. Alléluia. Esory io fahatezerana io. Mahaiza manamboatra fo. Rehefa tezitra anao dia miezana tady fihavanana aingakaingana. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe mihavana amin'ny olona rehetra. Mihavana amin'ny olona rehetra. Alléluia. Fa izay tsy manam-pahamasiny dia tsy hitan-tompo. Satria rehefa fonao maloto ao dia tsy manam-pahamasina anao amin'izay fotoana izay. Efa masina anatiny io. Amen.
ianona nanao an'izao ana, ho hitany tsara anaovako azy nefa ianao milaza kristiana, mifanao totoondry eny an-dalambe, any an-tsena mifamaly, satria tsy voatazonanao ny fonao. Zany kristiana zany efa maty ara-nofo. Jesosy, inona ny teny Jesosy, raha misy mamelaka ny tahamainanao ankavia, omeo ihany koa ny ankavanana. Na raha misy mamelaka ny tahamaina ankavanana, omeo ihany koa ny ankavia. Aiza ary zany? Aiza? Halleluia. Mila tsy mora tezitra isika. Tsy mora tezitra. Mora fo ny tadiavin'i Jesosy. Olona mora fo, mora narina, mora tenenina, mora miova. Amen. Efa tezitra ny sasany dia milonjolonjo tsy miteny, milonjolonjo. Le zavatra rehetra ampidiriny anatin'ny fony ao daholo. Amen. Misy olona problématika mihitsy. Problématika. Fa manino loatra zany, misy zavatra kelikely dia fa misandroatra. Amen. Misy zavatra kelikely dia hitanao le falemen'le hafa. Reny daholo mitondra fahatezerana anatinao. Dikan'izay ianao mbola tsy maty ny nofonao, mbola ao le fanahy, les animaux, l'esprit des animaux dans le cœur, ao anatin'ny fonao. Ao anatin'ny fotsika tsika mbola tsy nandray an'i Jesosy, dia misy ny fanahiny hoentiko tsirairay eto angamba zay, ny fanahiny léopard, ny fanahiny bibilava, ny fanahiny porc cochon, ny fanahiny tortue, ny fanahiny saboketra, ina koa, fanahiny saka, alika, zany rehetra zany tao anatin'ny fotsika. Reny l'esprit de démon. Amen. Ny démon dia miditra amin'ny alalan'ny biby, na io volavo idirana. Amen. Reny zany nanjaka tao anatin'ny fotsika, tsika mbola tsy nahalala an'i Jesosy. Rehefa nandray an'i Jesosy amin'izay ianao, mila miala zany, mila miala tao le esprit des animaux, mila miala zay ilaina le délivrance, fanafahana. Fa fametrahan-tanana aloha tsy afaka an'izany, fa le fiovana. Amen. Fiovana. Ary tsy maintsy zahin' Jesosy toetra amin'io tsika fotsika io, na tiatsika na tsy tiatsika. Zahin' Jesosy toetra hoe ataiza ny fotsika. Misy koa ny olona, misy le hoe fahatezerana masina. Tsisy fahatezerana masina zany. Colère saint, colère saint. Dia mody entiny amin'ny fahatezerana, entiny amin'ny tenin'Andriamanitra, fahatezerana miteny. Efa ao anatinao le fahatezerana an'le olona. Amen. Aleo tsy sa façon directe. Aleo olona tonga dia direct miteny, toy izay avilivilinao le izy. Jereo nataon'ny Kain fa hatramin'ny rahalana vonoina foiny. Aiza zany hoe rahalanao, raitapo aminao vonoina noho ny fahatezerana. Ratsy be io fahatezeranao. Misy ihany koa avy amin'ny fianakaviana tany amiankohonantsika any, mety ray aman-drenitsika olona colère be, olona mana fahatezerana, mora misandroatra, mora mikitakita. Misy tokantrano tsisy fiadanana mihitsy miditra amin'ny tokantrano anankiray ianao, tabataba foana henonao ao, fifamaliana. Na miteny ary ireo olona efa tezitra dia misandroatra mihitsy izy, dia tena mihefohefo izy rehefa miteny. Zao nataony ena. Le fanahiny léopard. Amen. Misy fotoana, amen, tany ampiasananay dia nisy nanirako olona anankiray zany le ramatoa. Dia rehefa le olona tsy mahalala an'i Jesosy io fanazavako an'ilay izy, le zazalahy anankiray namaly azy. Rehefa nitsangana teo izy sefosefo be mihitsy. Andao,
andao ianao manao ndeha andao de hitanao mihitsy ny fony tsy tompony tenany izy le fahatezerana. De rehefa nanantona azy aho efa vita le zavatra ny s'est passé, rehefa nanantona azy aho de eniko anatin'ny foko misy zavatra mipointe anatin'ny foko fa inona ao zany sala misy zavatra hitantsika rehetra ny fanjaitra mitsindrona kely ohatran'ny anatin'ny foko. De eniko fanahy masina miteny hoe salan'io izy ny fony io ramatoa io izy le fony ao zany mandevy mihitsy. Vao misy zavatra mifamaly aminao tsy zakanao mihitsy fa de tena eo no eo ianao amaly an'le olona, eo no eo ianao maka telefôna zao nataonao anahy, zao eniko nataonao anahy, hitanao tsara lasa ianao devan'le olona tonga de hitanao le zavatra nataonao anahy mbola tsy maty le nofinao. Amen. Fa zany kristiana zany mana fandeferana mangina nahita antsika ny Jesosy ny vazavazana izy atao anatin'ny Baiboly. Tenin'Andriamanitra no nentin' Jesosy nitoriana fa tsy ny famaly amin'izany izy zay nandrarany ny Petera nitondra sabatra. Tsy amin'ny sabatra mihitsy no idian'i Jesosy. Amen. Kristianina ianao efa niala ve le fahatezerana? Niala lana nefa niala anatin'ny fahatezeranao? Efa misy mitabataba anao de mangina ianao. Ary tsy maintsy mandalo fizahantsoetra atsika anatin'izany. Izay Jesosy toetra ianao. Izay Jesosy toetra. Tena mpanomboka anao satria anao asan'Andriamanitra zany andalo fizahantsoetra be dia be. Azaka ve anao mety isy olona hitabataba anao? Izy fotoana ny zoko ombelotretra ny tantaran'ny mamako ny teniny hoe tabataban'le olona tsy miteny mihitsy izy. Ohatr'izay zany ilain'i Jesosy atsika. Tevateva mihitsy le olona miditra any amin'ny birona. Raha mpanompon'Andriamanitra ianao tsy tokony hanana an'izany toetra zany intsony. Zanak'Andriamanitra, kristiana, nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, miala amin'ny fahatezerana. Aza vela ho tratran'ny masoandro milentika. Raha vao nisy zavatra ny s'est passé tonga de atsoy le olona. Tonga de mifandaminana ianao mba tsy hiditra ao anatinao le fahatezerana hotazominao ka hamono olona ny hafaranao. Zany mahatonga ny olona mamoroka reny ange. Mitady fanafody any amin'ny mbiasa satria tezitra amin'ny olona anankiray izy tsy faly amin'ny olona anankiray fiatsarambelaty. Amen. Il faut faire attention. La marche chrétienne, prudent à toutes choses. Amen. Za rehefa tratran'izany de tena mitomany aho. Teo aloha za tratran'izany foana. Tratran'izany foana Jesosy ao foko ty. Jesosy ao tratran'izany foana. Le olona tena mifamaly anao eo no eo. Le olona tena manao tsinitsinina anao zany. Misy anao tena ataon'olona tsinitsinina indrindra antsika miasa amin'ny pays arabo. Ataon'zareo tsinitsinina de nitadiavin'i Jesosy le fahanginanao. Zay tonga Jesosy niteny hoe zay nareo angina fa za hiady ho anareo. Le fahanginana, le tsy mamaly. Fa raha vao iomolotra antsika ho mamaly, faly Satana fa miala fanahy masina amin'izay fotoan'izay. Miala fanahy masina. Tsy mipetraka amin'izany mihitsy fanahy masina. Alléluia. Amen. Vao misy zavatra ohatra ataon'ny mpampiasanao tsy metimety na ny vadinao tsy metimety de misandroatra be ianao na ny namanao. Dikan'izay le fonao mbola tsy voafora. Mbola tsy voafora le fo. Alléluia. Mila foraina io. Mba tsy ho mora sandroatra, mora hitabataba, mora hiteniteny foana. Io zahain' Jesosy toetra amin'io tsika. Mahazaka tevatevaina ve? Mahazaka aratsiana ve? De tsy mamaly. Alléluia. Mahazaka mahita ny fatsa zany daholo de mahatonga fahatezerana maheno ianao resak'olona. De tsy zakanao iny maheno an'iny
mainoino zao nataony anao dia tsy zakanao iny raha tsy ona amin'ny olona anao hivazavazany olona. Raha ianao efa hoe nandray an'i Jesosy ka efa maty ny nofinao, mandeha araka ny fanahinao, tsisy idiranao tsony ny resaky n'olona ninona fanaratsiana ataon'olona anao any. Amen. Aza manamary tena fa Jesosy ny manamarina antsika, Andriamanitra manamarina antsika. Ninona resaka fanaratsian'olona na asiany trakany na asiany rambony, aza idirana. Raha ianao tena hoe te handroso ara-panahy zany, aza miditra amin'ny fiainan'olona. Amen. Aza idirana mihitsy, aza itreretina mihitsy, aza miditra amin'ny fiainan'olona mihitsy. Amen. Mianao jero raha ho any an-danitra zany ianao dia nitady ny tavan'Andriamanitra ianao. Raha ho any an-danitra ianao dia anamboaran'i Jesosy ianao ny taninao ataonao. Jesosy amboaro fa za mora tezitra amboara Jesosy. Esoraniko ty fahatezerana ty. Fa raha vao ianao miditra amin'ny fiainanao, ahoana ny businessinao ary ihany, ahoana hafa indray koa tsika hoe mpiara-manompo indraindray mety hoe mifanontany ohatr'izay indraindray, fa tsy idiranao ny fiainan'olona. Fa isan'andro ianao antanenana ahoana ihany narinanao dia amin'izay fotoana izay tonga le querelle, le fosafosa, le resadresaka dia manimba anao, mahatonga anao hanana fahatezerana. Izy milaza tsy manambola nefa ny volako any aminy, nefa izy mahavita an'izany, navita trano izy, zao izy mivolako. Raha tena kristiana ianao, mahafehy ny molotra, mahafehy. Amen. Raha tena mpivavaka izy, ny mpivavaka izy dia mila mahafehy ny lelany. Amen. Voafehinao ve ny lelanao rehefa tonga ny olona manevatevanao, rehefa tonga ny olona miteny ratsy ianao, voafehinao ve manana fahanginana ianao. Amen. Halleluja. Ary tsy mamaly ianao, tsy mamaly. Amen. Sisany mila hialantsika, mila hiezahantsika. Za teo aloha tena nanao zany, mamaly rehefa ny patron tamin'izay, fa tsy zaka izy tonga dia io tsy misy tsy zakanao mizakanao zany fa dia ianao mangina na mamaly ampahindrena. Fa rehefa anao hita tonga dia miakatra, fantatra rehefa tezitra ianao, mamaly ampahindrena, azonao atao. Jesosy rehefa nitevatevany sy nitsaraina teo dia namaly ampahindrena Jesosy, namaly ampilaminana. Amin'ny fotoana iny fanahy masina manome tolo-tsainanao amin'izay zavatra ho teneninao. Fa raha vao ianao misefosefo le fonao, tonga dia hitanao hoe tonga le teny tonga dia manindrona ny fonao, dikan'izay le fonao mbola tsy voafora. Nanindrona ny fonao, nanindrona ny fony Kaina, nahita ny raha lany hoe ambinina izy, tahin'Andriamanitra izy amin'ny fanatitra. Tsy mahafaly ianao mahita ny raha vavinao, raha lanao ambinina, tonga dia maratra ny fonao. Dia lasa anao manaratsy ny azy any amin'ny namanao. Noho ny fankalanao azy, efa mamono azy ianao. Fahatezerana daholo zany. Rankiny, vengeance, jalousie, hypocrisie, zany rehetra zany avy amin'ny fanahin'ny fahatezerana. Halleluja. Mila miala amin'izany tsika. Tena mandeha koa nisy zalahy zay nifamaly aminy, lasa tonga dia nifamaly an'ilay lehilahy. Miteny azy tonga dia namaly aho. Tonga hatrany ny tomany Jesosy, fa manina mbola mamaly olona, manao mbola mamaly, mbola tsy maty ny foko, mbola tsy voafora. Halleluja. Fa rehefa ianao zany manana an Jesosy dia mila mala fahalemem-panahy, famoram-panahy. Fa misy olona zay le lehilahy nivazavazana zany dia za koa niakatra nivazavaza. Tsy tokony ambony ohatr'izany ny feontsika, fa miresaka mora, fahalemem-panahy, famoram-panahy. Vokatry ny fanahy masina Galatiana 5:5, tiany faharoa amby roapolo. Halleluja. Mahafehy ny tenanao ve ianao? Mahalefitra ve ianao? Mahay mandefitra ve ianao rehefa tonga zany zavatra zany? Halleluja. Amen, amen. Nisy taona
nanomboka teo io raha vola tsy voafora fonao dia isan'andro misy testa fizahany-toetra ampandalovin Jesosy ianao mandrapa manaiky anao etry fanetretena neny manaraka an Jesosy fanetretena ambany dia ambany tonga foana io fizahany-toetra ianao mitena Jesosy hovainy foko tomany ianao novainy Jesosy ny fonao tomany ianao hovainy Jesosy hiala amin'ny fahatezerana mitomany eo amin'ny Jesosy ianao ok aroy Jesosy fa ndao fa amboariko ny fonao anamboarany Jesosy anio tsy maintsy zay ny toetra anao halleluja amen anamboarany Jesosy ny fonao ndao ary fa amboariko ny fonao izy dia tonga aminao le asiany Jesosy misy olona mifamaly anao jerena amizay ahoana amizay le fonao ianao mitady fiovana io amen tahaka ny any amin'ny école angetsika any amin'ny école any am-pianarana tsy hoe mianatra jusqu'à amin'ny manomboka taona idirana mpianatra jusqu'à amin'ny faranana-taona tsisy examen tsy maintsy misy examen ho itsapananao hoe nianatra ve anao niazonao ve ny fampianarana rehetra natao dia tahaka an'izay koa ny amin'ny Jesosy ianao mitady fiovana sa Jesosy te hiova amin'ity foko ty dia tsy maintsy misy test ao dia jerena Jesosy anana fandeferana ve anao ay mamboatra ny fonao ve anao halleluja amen tahaka an'izay koa ny lela izy ianao hovainy lelako Jesosy tsy resadresaka olo hovainy lelako dia inona nataony Jesosy mety asiany namana mandalo ao aminao ndao ary fa hovaky ny lelanao hoe sorona aminao ny lela rehetra teniteny foana mifosafosa makala olona dia asiany olona tonga ao aminao dia jereny réactionnao ay ameny vavany ve izy eo no aizany tompo atsika hoe manao ahoana ny famindrantsika eo amin'ny manodidina atsika halleluja amen minao fazontsika le tenin'Andriamanitra minao fazontsika le izy zany hoe raha ianao no te hiova dia tsy maintsy zaina toetra foana ianao misy dingana hialanao misy dingana sain'ny tompo hialanao na ianao te hiala iny dia manaiky ange tompo hanovantsika manaiky fa fizahany-toetra ny nahazoany Kaina eto jeren'Andriamanitra hoe tiany andry ty akasitrahako e masomaso eo dia jereny tompo anefa ny fony ao misandroatra tezitra halleluja amen za koa tao anatin'izany tsy hoe anatin'izany tao anatin'izany fa ny tompo anamboatra tsikelikely mboatra tsikelikely raha ianao manana fiaina fibebahana isan'andro mora aminao io mora aminao na ny olona miteamainy anao jerenao fotsiny mehezanao halleluja amen amen halleluja histoire ihany koa zaho zany joroko vambelantsika za tamin'izay angamba efa ela ihany koa eo anatin'ny misakafo miaraka amin'ny namako nisy namako avy any anankiray tonga dia niditra izy zavatra tsy napoiziko an'izay toko an'izao hoe io test lalovana misy zavatra tsy apoizinao eo ianao taitra sandroatra eo ianao tsy hitanao zavatra tenao misy ndraindray tsy araka ny eritreretinao fa le devoly makafanahanao te hiditra ao anatin'ny fonao Jesosy koa mizaha toetra anao tonga izy avy any tabataba zavatra tsy tokony atezitra mihitsy ny zavatra mahatezitra azy le fony tena hita mihitsy hoe mbola tsy voafora dia tsy nahateniteny nazava azy mora tsy nety izy vato mbola niakatra fa reno nangina netra nangina boary ny foko a Jesosy boary ny foko a Jesosy efa za tsy tena maly fezy tena namokany angina izy nefa ianao tsy mamaly dia le olona rehetrarehetra fa maninona ary izy ny tsy mamaly nefa tena ny zavazay na izy ary ho gaga hoe fa maninona izy tsy mamaly mihitsy satria Jesosy ao anatinao ary fantatrao fa raha ianao mamaly azy eo dia miala ny fanahy masina
asakasaka nongatanao amirenanao ny fanahy masina ihany koa. Niosotra omeny Jesosy atsika mila tandremana, mila rovana. Tsy hoe mandeha amin'izay tiantsika andehanana, tsy hoe miteny izay tiantsika ho tenenina, fa raha tsy izay miala ny fanahy masina. Amen. Halleluja. 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 Dia tamin'io fotoana io zany efa nifamaly teo izy nitabataba teo dia azafady raha nafidoinanao. Zavatra zany zany ilaina amintsika. Ny manaraka ihany koa dia ohatr'izay koa ny zavatra nahazo anao vetivety. Le olona mihitsy zany tena hoe fizika dia no hoe eo no eo fa ahoana ny réactionao amin'ny olona mitehamaina anao? Ahoana ifihetsika amin'izany? Tonga lera vavy mivazavaza tonga dia namela tamaina. Tsy mamenatra anazy zany fa hitondrako fijorombena atsika. Satria tsika raha ho any an-danitra tsy maintsy manetry tena, tsy maintsy mangina. Amen. Avy ny tehamaina anay izy dia zao fona aminao raha misy zavatra tsy tena ataoko. Halleluja. Fa nahagaga anahy tena nomeny tompo fiadanana ao anatin'ny foko vao maika faly aho. Zany ange zavatra ho lalovantsika atoato. Hoe sasanareo any prison, sasanareo am-pijaliana. Ka raha tsika tsy mahafeno fotsika io ifamaly an'ilay miaramila. Nareo zany zao taonareo, zay mba zao, zay mivavaka. Amezana izy ireo ianao. Fa olona manana Jesosy zany mahay manamboatra an'io fony io. Amen. Tiavo izy ny fahavalinao, mivavaha an'izay manintsika anao. Tiavona ny olona mamono anao io. Amen. Halleluja. Fa amin'izao fotoana izao kristianina tsy voatononao ny anarany fa dia efa mikikika mitabataba izy. Hatrany an-tsena tena mamela lambahoany mihitsy izy ifamaly amin'ilay olona. Na za kristianina tsy maintsy mamaly aho. Aiza amin'ny Baiboly no ahitantsika nisy nanao an'izany? Jesosy nandrara ny Petera nanao an'izany andeha hiady hitondra zavatra. Tsy ao anatin'ny ady Jesosy. Amen. Ao anatin'ny fihavanana, filaminana, zany misy an'i Jesosy. Amen. Avelanao kotery zany Jesosy miala aloha maha kristianina ana fa za tena andeha mihitsy andeha amaly an'iny raha vavy iny tena ataoko mamahy iny androany. Jesosy. Sasany any am-piangonana mifamaly, sasany any amin'ny bureau, sasany any amin'ny tokantrano. Misy mpirehetam-po zao mifamaly tsy mifankahazo. Asan'iza zany? Asan'ny Satana daholo. Amen. Miala amin'izany ianao. Tadiavo Jesosy, tadiavo amboatra ny fonao io. Dia rehefa tonga ny fizahantsoetra dia mahazaka. Tonga ny vadinao ohatra itenenao ao an-trano. Dia vazavaza ianao. Nefa ianao tokony modely. Ianao tokony modely ao an-trano. Amen. Navadiko izaho tsy manaiky. Mifamaly amin'ny vadinao foana ataonao isan'andro. Za tsy ambanimbaniana zany. Mahafantatsika hoe ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra ihany no teraina. Raha matahotra ny tompo ianao, matahotra hiteny ratsy amin'ny molotra anao io. Matahotra hivazavaza olona ianao amin'ny molotra anao io. Tsika modely raha tsika Jesosy. Jesosy. Amen.
Ny mpianatra rehefa nikapoana, izy ireo tsy nifamaly amin'ny fariseo mpanao-dalàna fa niteny izy ireo hoe tsy olona izy ny atahorana fa Andriamanitra, satria nandrara ny fariseo mpanao-dalàna tsy hitorian'ny filazantsara tsotra. Dia niteny izy ireo hoe taovy izay ataonareo fa zay izy dia hitory ny filazantsara. Halleluja. Amen. Ninona ataon'olona anao, ninona fanambaniana ataon'olona anao maneky amin'izany fa izany ny nandratan'ny tompo antsika. Jesosy nandalo an'izany. Jesosy un homme humilié, humble, calme, douce. Fa ianao brutal. Zavatra kely ianao misandoatra, zavatra kely ianao misandoatra, zavatra kely ianao tabataba, zavatra kely ianao misy olona tena mandreraka indraindray. Zavatra kely atsoina ianao. Zao tsy mety nataonao zao. Efa le fonao ao mora tezitra mahatonga anao isa minitra miantso an'ilay olona. Hitanao foana le clé man'ilay olona. Avy aloha misy zavatra tenanao, tena tsy tiako le ohatry zao, tena tsy tiako ohatry zao. Misy problème aminao daholo ny zavatra rehetra, problématique ianao. Mila miala amin'izany. Amen. Zany zanak'Andriamanitra zany, manana Jesosy zany, manana fo feno fitiavana, manana fo feno mandray positiva fa tsy negativa amin'ny zavatra rehetra. Ahitanao negativa daholo ny zavatra rehetra. Hitanao ihany iny tena zao avianao tsoko aloha, ty tsy mety, ty tsy zao, rapitso anao mety afako, ty zavatra ataonao tsy, hitanao foana ny zavatra rehetra. Menimena foana ianao, efa le fahatezerana ny ao. Halleluja. Amen. Za manokana tsy miditra amin'ny fiainan'olona zany. Mety misy fotoana mifampiresaka, misy miresaka dia miresaka. Amen. Fa zao hiditra amin'ny fiainan'olona hoe nanao ahoana ihany, nanao no. Ianary tsy vitako. Ianary tsy vitako. Ina hidirako amin'ny olona any hitondrako problème an'olona. Na rehefa kristiana zany ary na hitanao ny fahalemeny hafa. Mila mahazaka ny fahalemeny hafa ny kristiana. Misy tsy mahazaka mihitsy ny fahalemeny hafa. Dia zay mahatonga anao isa minitra ianao teny, tsy tiako ny ohatry zao, tsy tiako ny ohatry zao, ty tsy zao, ty dia tena misy olona mihitsy ohatry zany. Dia Jesosy amboary foko. Za nefa tsy mahita ninona eny aminy. Hitako le fahalemeny fa tsisy hidirako. Mivavaka ho azy ny ataoko. Amen. Halleluja. Misy zavatra hoe resahanao zany rehefa misy zavatra ngeza be afaka mifampiresaka anao fandamina. Fa tsy napity ny zavatra kely ianao dia fa zao aloha dia fa tsy mety aminahy zao. Ty dia fa tsy mety aminahy. Rapitso mety afaka ianao. Pitso ny hafa koa hitanao. Ty dia fa tsy mety ty. Sy toa miasa an'Andriamanitra. Halleluja. Hitanao pitso ny zavatra daholo. Tsika anie tsy Andriamanitra. Andriamanitra no mahita antsika ny zavatra rehetra, klemantsika na pitso rehetra hitan'i Jesosy amintsika dia hitenenana ny antsika. Fa tsika olombelona mitondra ny antsika eo amin'i Jesosy anamboarany antsika mba tsy hijerentsika ny fahalemeny hafa. Halleluja. Dia tsaroa fa ianao miteny dia fa le fonao ao zany io mivoaka io. Ahitanao pitsopitson-javatra daholo. Ohatra zao tsy mety, hitanao ty tsy mety. Rapitso anao mety afaka. Tena zao tsy mety. Halleluja. Repentez-nous. Amen. Raha ho any an-danitra atsika dia firaisan-tsaina, firaisan-po, fifankatiavana. Firaisan-po, firaisan-tsaina, fifankatiavana, zay no afaka mahita an'i Jesosy. Zay no ahitanao fiadanana, fa raha tsy zay tsisy fiadanana mihitsy ao anatinao ao.
tsisy fiadanana mihitsy. Ny olona manana fiadanana zany de mahay mandefitra sy mangina. Na misy ninona eo de mangina izy. Fa ny olona tsy manana an'izany de fantatra foana. Halleluja. Mahita zavatra ho tenenina foana izy. Le fony ao mihitsy tsy milamina. L'esprit, les animaux mbola tsy maty, mbola tsy voafora le fo. Miefoefo amizay zao tena tsy mety, zao tena tsy mety. Mara mila filaminana miasa an'Andriamanitra. Fa tsy isa minitra sy segondy ianao mahita zavatra foana. Halleluja. Fa mila ianao mahazaka ny fahalemeny rahavavinao. Hitanao ny fahalemeny, hitanao ny toetrany, mandao limy vavao azy. Amen. Fa tsy ianao mihitsy andeha takoritsika ty anondro ary de am'izay fotoana izay inona? Mitondra ady ny entinao. Amen. Misy na eo amin'ny fivoriana ary mivory zany, na eo amin'ny orinasa, na eo amin'ny fiasana, de raha anao olona problématika ianao, fantatra foana. De ianao foana hitanao zavatra foana. De ny olona rehetra de efa mangina fa ianao ihany mahita vahaolana. Ianao ihany mahita hoe sao tsy mety, sao tsy mety. Problématique. De fahatezerana ao anatinao, tsy voatazonanao. Amen. Quand notre enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, il faut humilier, humble, tsotra. Olona mora iresahana, itenenana, misy olona tsy azonao itenenana mihitsy, tsy azonao iresahana, tena mandreraka indraindray. Fa ny anazy ihany no marina, ny anazy ihany no mety. Tsika nefa natao iray saina, ahoana zany miray saina zay? Sady maka ny hevitry ny ato ianao hafa ato, de maka hevitry ny hafa ato ato, de aravinao le izy de arahana mandinika. Amen. Halleluja. Ao amin'ny tokantrano ianao, tsy hitany vadinao ndraisana ny vadinao anao. Satria tsy azo tenenina ianao fa nenao ihany ny marina. Natao hoe fanahy iray ianareo ohatra hoe mpivady fanahy iray de dikan'izay miray saina. Maka hevitra amin'ny vadinao ianao, ahoana ny tokony ataontsika, inona ny tokony atao amin'ity, de mifandamina eo. Zany no isian'ny filaminana ao amin'ny tokantrano. Zany no isian'ny filaminana amin'ny toerana anankiray.